Fatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Vavakantsika tompoko. Jehova efa nandinika ianao ka mahalala ahy. Ianao no mahalala ny fipetrako sy ny fitsangako, sady mahafantatra ny hevitro eny lavitra eny. Voadinikao ny toetro na mandeha na mandry, ary fantatrao tsara ny alehako rehetra. Fa indro tsy misy teny tsy fantatrao eo amin'ny lelako Jehova fahalalana mahagaga loatra izany. Eny avo loatra ka tsy tratro. Aiza no hialako amin'ny fanahinao? Aiza no andosirako tsy eo anatrehanao? Na dia miakatra any an-danitra azo dia any ianao. Ary dia manao ny fiaina tsy hita ho fandriako azaho, indro any ianao. Na dia maka ny elatry ny maraina azaho, mba hitoetra any aparan'ny ranomasina, dia mbola enti ny tananao ihany aho. Na dia any aza sy azon'ny tananao ankavanana, ary na dia hoy izao aza aoka ny maizina naronay, ary aoka ny mazava manodidina ahy ho tonga alina. Hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao ahy. Mahagaga ny asanao, ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Ny tenako tsy miafina taminao. Fonina tao amin'ny miafinao, ka noforonao izy endrika tany ambanin'ny tany. Ny masonao efa nahitay, na dia fony tsy mbola ary fady azaho. Voasoratra teo amin'ny bokinao avokoa ny andro voatendry. Izany salamy fiderana izany tokoa no hideranay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao ry Andriamanitra ray zanaka ary Fanahy Masina amin'ity maraina ity. Lehibe tsy takatry ny sainay tokoa ny fahalehibiazanao. Ary dia indreto zahay miarabanao mpanetretena manoroka ny tongotrao masina, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra hatrizay ka ho mandraka izay. Haidino aminay tsiraray avy ny fanainao masina ry tompo tianay io. Hanokatra ny fanahy sy ny saina ary ny fo. Andraisanay izao vatsy mpanahy izao. Ary misaotra anao indrindra satria mbola miteny izy sy manambara aminay mandrakariva ianao. Miantso anay isan'andro noho ny famindraponao mba hanananay ny fiainana mandrakizay. Ary manome anay mandrakariva ny fitiavanao. Raiso antakasitrahanao ny fiderana sy ny fankalazana, ny fitsaona sy ny fanomezam-boninahitra, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Alleluia. Amen. Manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Dompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny Fanahy Masina ho antsika tsiraray avy manaraka izao vatsy-panahy izao amin'ity maraina ity. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika ny vatsy-panahy dia amin'ny filazantsara ny Luka. Filazantsara ny Luka toko faha 20, andininy faha 9. L'évangile selon Luc, chapitre 21, verset 36. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo, ilay tompony teny. Fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka andositra izany zavatra ho avy rehetra izany, ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Izany tenin'Andriamanitra izany no andraisantsika ny lohateny hoe: efa nivavaka ve ianao izao maraina izao? Efa nivavaka ve ianao izao maraina izao? Fa maninona moa no mipetraka amintsika tsiraray avy izany fanontaniana izany? Mazava ho azy fa ny andro fiavian'i Jesosy Kristy Tompo tokoa dia tsy misy mahafantatra.
afa-tsy ny ray irery ihany dia ilay Andriamanitra nahary izao tontolo izao. Ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe ho avy tahaka ny mpangalatra, ho avy tampoka aminareo izany andro izany. Ary rehefa ho avy tampoka tokoa ny andro izay hiavian'i Jesosy Kristy Tompo, dia izay no mahatonga ny teny hoe fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Tsy maintsy miambina hanohitra ny fahotana ny olona izay milaza fa mpanaradian'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy mijanona fotsiny amin'ny fiambenana izany fa iainana sady arahina vavaka tsy mitsahatra, vavaka tsy miato, mba tsy henan'ny ny fitiavantsika an'ilay Jesosy Kristy Tompo, ary koa mba azahoantsika hery haretana amin'ny finoana sy ny fahamarinana ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Tsarovy ry havako fa amin'ny alalan'ny faharetana toy izany ihany no ahafahan'ny mpino kristianina mandositra ireo zavatra maro mahatsiravina izay ahatra amin'izao tontolo izao tokoa rehefa ho tonga ny andro farany. Ary betsaka ireo mino fa ny fampiakarana ny mpino no lalana andosirana ho an'izay mazoto mivavaka amin'ny fahatokiana. Raha tsy ampy vavaka isika na tsy manana fahazotoana amin'ny finoana fa ho avy tokoa ny Tompo rehefa tonga ny fotoanany, dia hampiakatra ny tsirairay avy izy ao amin'ny lampan'Andriamanitra iray, dia zava-poana izany rehetrarehetra izany. Ary izay indrindra no mahatonga ny fanontaniana mipetraka araka izao lohahevitra izao hoe efa nivavaka ve ianao izao maraina izao? Tao anatin'ny alina mangina izay novakivakintsika tsirairay avy dia namakivaky ny alim-pahafatesana isika. Tao anatin'izany alina mangina izany koa no mety nazahoantsika ny nofo ratsy, mety nazahoantsika ny nofo tsara, mety ihany koa nisehoan'ny zavatra maro samihafa. Fa tsy azo tsinitsiniavina ao anatin'izany fa lehibe indrindra dia tao anatin'ny alina mangina koa no miteny amintsika Andriamanitra iray amin'ny alalan'ny ilay fanahy masiny, ary mahatonga ny fanontaniana koa hipetraka hoe mova isika na rea ny feo an'izany Andriamanitra iray izany tamin'ny alalan'ny Jesosy Kristy Tompo. Dia afaka mamalitsika tsirairay avy hoe efa nivavaka aho tamin'iny alina iny alohan'ny atoriako, satria mino aho fa hiteny amiko ilay Andriamanitra iray. Ho an'ny olona nefa izay mety feno fahatezerana ny tontolo androny, na mety feno alahelo ny tontolo androny, na mety zavatra maro samihafa izay nameno ny fony ka nahatonga ny fankahalana, dia tsy tafavavaka akory izy
ny alohan'ny hialan'ny nofony sasatra tao anatin'ny alina mangina. Ary soa ihany fa teo Jesosy Kristy Tompo mbola namindra fo ka velona anatrapa-monjena izao sy anao. Ry afako malala rehetra ao amin'ny Tompo, raha feno zavatra tsy nifanaraka tamin'ny sitrapony ilay Jesosy Kristy Tompo ny fotsika tamin'ny alina mangina ka nahatonga antsika tsy tafavavaka, ary niratra ny masontsika ka mbola mipetraka amintsika tsirairay avy ny fanontaniana hoe efa nivavaka ve ianao tamin'ity maraina ity? Dia miasaka zahafaingana, miatora, miankofa eo anatrehan'Andriamanitra iray, fa te handreny feonao izy, te handreny vavakao izy, ary te hanangana anao sy te hampahery anao. Mety tsy hitanao angamba ny vavaka mety ho tononona, dia andeha fitesondray ny hira, satria ny hira koa dia anisan'ny vavaka tsara indrindra. Amin'ity maraina ity dia tsarovy ry mpanaradia rehetra ny Jesosy Kristy Tompo fa voamiratra ny masontsika tsirairay avy alohan'ny hanomboantsika izay adida manandraikitra sy ny asan'Andriamanitra izay tokony ho tanterahantsika, dia tanteraho alohan'ny vavaka, hatombohy amin'ny vavaka ny segondratsika, satria tsy fantatritsika akory ny zavatra izay iseho, ny zavatra izay hitranga ao anatin'ny segondra izay ho vakivakintsika amin'ity tontolo andro ity. Mety ho tsara ny tontolo androntsika, nefa koa tsy maintsy misy ireo zavatra maro samihafa sy sarotra izay mety tsy ho resintsika ary mety tsy ho zakantsika. Ary izay indrindra no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo. Ny vavaka riavako dia manome hery, ny vavaka riavako dia manome faharetana, ary ny vavaka riavako dia mandresy sy mandrotana ny zavatra maro samihafa. Tsy misy mahafantatritsika ny tontolo androntsika, ary tsisy mahafantatritsika araka ny voalaza teo ny zavatra iseho anatin'ny segondra. Tsarovy nefa fa ny fiainantsika dia manoloana mandrakariva ny ataontsika hoe ny danger. Koa tsy aleo ve ny marainantsika sy ny isan'androntsika alohan'ny ny anatanterantsika izay tokony ho tanterahantsika dia atombokantsika amin'ny vavaka ny fiainantsika. Vavakantsika riavako. Manantona anao izay ry Andriamanitra iray amin'ity maraina ity, ary te hiteny sy hilaza aminao fa sambatra iray manana anao, sambatra iray manana anao amin'ny fandraisanao hatanana ny fiainanay tsirairay avy sy ny fampatsiavanao anay fa mila mivavaka mandrakariva izay, ary
mametraka ny maraina anay sy ny tontolo andronay eo am-pelatananao. Tsy fantatray tokoa ny mantsy Jesosy ny avoakany segondra eo amin'ny fiainanay. Jesosy Kristy Tompo, tsy misy miafina aminao ny tontolo andronay, ny fiatomboany izany ary ny fiamfarany. Tsy misy miafina aminao ny fiainanay vao torotoroana tany ankibon'ny neny ary mandra-pahatonganao koa hitsenanay eo amin'ny lapan'ny voninahitra. Faly izahay Jesosy, faly izahay Andriamanitra ray, satria mbola anisan'ny olona nofidianao andre izao vatsim-panahinao izao. Koa mangataka aminao Jesosy malalo, hitanao avokoa Jesosy ny fony tsiraray avy, hitanao izay mety ady atrehany na ara-panahy na ara-tsaina na ara-batana. Hitanao avokoa Jesosy izay mety ranomaso latsaka ao anatin'ny miafina indrindra. Ianao Jesosy no mahita ireny rehetrarehetra ireny, na ny fifaliana na ny fahoriana, na ny fizahan-toetra na ny fakapanahy. Fa anio ianao Andriamanitra ray dia niantso anay ka nanome ny famindraponao sy ny fiadananao ka nampanantenanao anay ny fiainana mandrakizay, izay iainanay sady ety ambonin'ny tany miaraka aminao Jesosy Kristy Tompo. Miantso anay tsiraray avy ianao Jesosy, ary dia ndreto izahay manolotra ny fiainanay manontolo, mametraka ny atsipirian'ny fiainanay sy ny tontolo andronay eo am-pelatananao. Jesosy Kristy Tompo, raisinay ny famindraponao sy ny famelan-keloka avy aminao, ary izay rehetra mbola mety miafinafina ao anatinay tsiraray avy dia hazavao amin'ilay tara-pahazavanao, ka tonga na hivavaka mandrakariva, ka hiambina, ka tonga na ahery. Dia ho tanteraka aminay Jesosy ny tso-dranonao masina hoe aza matahotra fa efa vitako tomboka vatsa eo am-pelatanako ianao. Ianao anio, ianao ampitso, ianao mandrakizay. Miambina ka mivava mandrakariva mba ahery ianareo. Ho anao kosa ilay mipetraka eo ambony seza fiandrana sy ny zanak'ondry, ny dera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Asa dino-dry avako ny mivavaka isa-maraina alohan'ny hanomboantsika ny tontolo androntsika. Amen.